Canada anisan'ny organisateur ny fahakalazana ny faharoapolo taona ny parc Tsamanitra aty. Manahoana no fanomanana eo amin'ny lafiny filaminana. Zay aloha zany tena important aminay mpijery. Filaminana zany dia milamina tanteraka ary manaraka izany dia manasa an'ireo mbola zay tsy tonga mbo avy hanosona an'ity atao hoe ekipa manana sangana zany amin'ny ankizy latsaky ny 12 taona. Indroa nandeha zany zay dia nahazo ny tompon-daka eran-tany. Ity ngamba mbola tenaina fa mbola ho azontsika ihany koa ny tompon-daka. Zay voalazan'Andriamanitra filoha ny fikambanana jeune Mada zay mafisina etona fa jeune Mada association sportive football ny tanjony moa zany dia ampiroboroboana ny kitra malagasy eto firenena dia manentana tokoa tsy vitany hoe ny ray aman-dreny fa manainga tanteraka ny fitondram-panjakana mahefa mba hanosona anay satria ny taotrano tsy efandrery sotra betsaka tokoa.